teo zany tsika nahita fa ny atao hoe mpianatra dia tokony hoe kristianina ary natao hoe kristianina dia tokony mpianatra fa be dia be ny kristianina tsy mpianatra. Dia zay ohatra anankiray dia mahazava-dehibe ny fanaovana mpianatra hoe tena mila manao mpianatra amin'izay zany tsika izao. Marka 7:4 efa hitantsika tamin'ny amin'ny voalohany io ny andin'ny soratra masina hitantsika voalohany dia raisitsika miaraka amin'io le izy hoe ary nanendry 12 lahy izy mba hiaraka aminy sy irahiny hitory-teny. Le hiaraka aminy zany dia tena hoe hiaraka aminy hatramin'ny fahafatesana. Zay mihitsy ny dikan'io hevitra io hoe hiaraka aminy hatramin'ny fahafatesana. Ozy izy ty teolojiana anankiray ty Dietrich Bonhoeffer hoe rehefa miantso olona ray ozy izy Kristy dia ozy izy hoe avy ary matesa. Mba ratsy koa zany amin'ny ankapobeny hoe veloma. Fa ny tiany atongavanao anatin'izay dia izao hoe ny antso atao amin'i Jesosy Kristy dia hentitra. C'est un appel radical. Radical. Hentitra. Tsy misy adivarotra hoe andehanao adivarotra hoe alao zao ihany, aleo hatreto ihany. Tsisy compromis. Na ianao mpianatra manara-dia azy, na ianao tsy manara-dia azy. Zay ny Jesosy Kristy, tsisy anelanelana. Ohatray. Marka 9:4-7 ary natsony anantona azy ny vahoaka ambany mpianany dia hoy izy taminy raha nisy tanaraka dia aoka izy andany tenany sy hitondrany azy fijaliany ka anaraka mitovy amin'lefa voalaza teo ihany te anaraka an' Jesosy Kristy dia mandany tenany ary mitondra ny azy fijaliany ka anaraka. Ahoan'izay hoe mandany tenany zay? Galatiana 5:4 fa izay any Kristy Jesosy. Zay ny atao hoe kristianina any Jesosy Kristy, any Kristy. Kristianina mpianatra dia efa nanombo nofony ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Zay ny atao hoe mitondra azo fijaliana. Tsy hoe marary ianao na mamilava ny vadinao azo fijaliako mihitsy ty vadiko ty. Tsy io tompoko ny azo fijaliana. Atao hoe azo fijaliana, mitondra ny azo fijaliana dia manombo ny nofo, ny fanirina ary ny filany ao amin'ny azo fijaliana. Tsy ianao tsony ny velona, tsy zay tianao tsony ny atao. Fa Kristy ny velona ao anatinao dia zay tiany no atao. Zany ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana. Zay ny atao hoe manaraka ny Kristy hatramin'ny fahafatesana. Inona ny antony? Maninona ny rehefa miteny izy hoe avy ary matesa? Satria ty le tanjony. Jaona 12:4 hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, fa apetraka eo amin'ny gony dia mitoetra foana izy. Tsisy ilavana azy, alaina dia andrahoana avy eo. Fa raha maty kosa izy ao ambanin'ny tany dia mahavokatra be. Izay ny ilainanao mpianatra ho faty manara-dia an' Jesosy Kristy dia maty, satria tiany amobe ianao dia ho tonga mpianatra. Zay mila maty, zay vao mahavokatra be. Zay ny ilainy. Dia miaraka amin'izany dia miaraka aminy hatramin'ny fahafatesana. Ny faharoa io mba hiaraka aminy irahiny hitory-teny. Io le mamokatra be amin'izay zany le irahiny hitory-teny amin'izay zany le mamokatra be. Dia aza matahotra ianao raha mieritreritra zaho tsy mahay mitory-teny. Ho anao indrindra ty fampianarany ty. Irahiny hitory-teny amokatra. Ka le izy zany tsy proselytisme. Ny atao hoe proselytisme ho an'ny jiosy zany proselytisme dia zao hoe mila forany ianao manaja sabaty ianao tsy mihina-kisoa ianao dia lasa jiosy ianao. Fa fivavahana jiosy ny tsara indrindra. Zany atao hoe proselytisme. Fa be dia be koa tsika manao proselytisme rehefa mitory. Mba mivavahy tongava amin'izao manaova an'izao tsy zavatra tao. Tsy zay le manao mpianatra. Faharoa, tsy évangélisation fotsiny ihany koa. Hoe atao zay akonverti an'le olona dia rehefa konverti le olona dia avela eo.
ny fiteniko matetika amin'ity dia ohatra zao hoe andao ianao zany atao hoe mankatony tenin'Andriamanitra hoe mameno ny tany miteraha miabetsah mameno ny tany dia inona ny ataonao isaka mandeha anao dia miteraka isaka mandeha anao dia miteraka fa zanakao rehetra tsisy taizainao mihitsy fa apetraka ao any amin'ny zazakamboty dia akasitrahan'Andriamanitra ve ianao amin'izany tsy akasitraka anao amin'izany Andriamanitra ka iny fiainana ranofo raha tsy akasitrahan'Andriamanitra mainka fa niara-panahy miteraka ianao dia any miteraka ianao dia any miteraka ianao dia any miteraka dia sainao fotsiny 520 zany efa convertiako aiza daholo reo tsy haiko fa any amin'zazakamboty any tsy akasitrahan'Andriamanitra zany tsy izay le izy ny évangélisation mantsy fanomezam-pahasoavana ary any foana ny olona ao anatin'io fanomezam-pahasoavana iray amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny évangélista tompoko ny olana amintsika dia zao rehefa évangélista ny fanomezam-pahasoavanao dia izay tsy mitory filazantsara dia tsy kristiana tsy vitanao ve zany rehefa fiderana ny fanomezam-pahasoavanao zay tsy mahay mihirotra anay tsy mahavita midera dia tsy kristiana rehefa intercession ny fanomezam-pahasoavanao dia rehefa tsy manao intercession dia tsy kristiana fa tsy zany ny olona manao fanomezam-pahasoavana manao évangélisation ihany ny évangéliste no manao évangélisation fa ny mpianatra rehetra kosa dia mila manao mpianatra daholo manomboka mitady ifakazo le tsika atany tsy miteny hoe tsy ilaina ny évangélisation tena ilaina ny évangélisation indrindra ho an'ny olona manao fanomezam-pahasoavana zany fa na tsy manam-panomezam-pahasoavana manao évangélisation ary ianao fa fideranana ianao na mpanao intercession ianao na mpanao inona ianao dia atsony tompo ianao anao mpianatra satria zay eo anatin'la fepetra dimy mampianatra ao tsika fa raha ohatra zany ka évangéliste ny fanomezam-pahasoavanao dia mila miara-miasa amin'ny hafa ianao akoatra ny fanaovanao mpianatra mampianatra anao dia mila miara-miasa amin'ny hafa ianao rehefa manao évangélisation satria reto le fanomezam-pahasoavana ohatra tenen'i Paoly antsoina hoe ministère de la parole ministère de la parole izy nanome ny sasany ho apôstôly ny sasany ho mpaminany ny sasany ho évangéliste ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra ina andikan'izany ny apôstôly sy ny mpaminany tompoko dia nysoratra masina ny tiany lazaina satria ny mpaminany nanoratra ny testamenta taloha ary ny apôstôly nanoratra ny testamenta vaovao zay ny resahany amin'io fa akoatran'io dia miresaka ny évangéliste izy ny évangéliste dia mitaona ny olona ompino manao évangélisation zay ny asany rehefa vita iny dia mila miara-miasa mpiandry izy ny atao hoe mpiandry zany pastera ny mpiandry izay mampitombo ny olona manao édification mila n'izay fiaraha-miasa zay io ary tsy tokony hijanona eo fa mila miara-miasa amin'ny mpampianatra ihany koa izy zay mahatonga an'ilay olona hanompo satria manao formation zay io zany tsy maintsy eo anatin'ny sehatry ny fiangonana ianao ny fanomezam-pahasoavana dia ao amin'ny sehatry ny fiangonana nanaovana azy amin'ny sehatry ny fiangonana nampiarana ny fanomezam-pahasoavana dia miara-miasa amin'ny paster ianao raha évangéliste dia miara-miasa amin'ny mpampianatra ianao zay ny évangélisation fa ny fanaovana mpianatra kosa dia zao asa amin'izay tsika ny fanaovana mpianatra dia ho an'ny mpianatra rehetra na manana don d'évangélisation ianao na tsy manana zay le izy dia natao nantsona anao mpianatra ianao mandehana atao mpianatra ny firenena rehetra ho an'ny mpianatra rehetra midika ny eto zany dia ianao indray miaraka amin'ilay olona ataonao mpianatra tahaka ny Jesosy Kristy miaraka amin'ny mpianany andro aman'alina tahaka ny Jaune miaraka amin'ny mpianany andro aman'alina tahaka ny Socrate miaraka amin'ny Platon andro aman'alina ary tahaka ny Platon miaraka amin'ny Aristote andro aman'alina izay ny atao hoe manao mpianatra bon andro aman'alina exagéré satria tamin'izany moa zalahy tsy manan-katao dia mahavita andro aman'alina fa tsika izao tsy possible zay fa misy fiarahanao ao
ohatrany ray aman-dreny sy zanaka zany eo ngamany ilazantsika azy ray aman-dreny sy zanaka rehefa miteraka ianao dia mitaiza manabe fa tsy hoe miteraka fotsiny satria hoe mameno ny tany dia tsy be azanao ny zanakao rehefa miteraka ianao dia manabe hitantsika eo anaty baiboly inke zany Korintiana voalohany 4:5-10 fa na dia manana mpampianatra maître ny tiany lazaina eto na dia manana maître ray alina ao amin'ny Kristy azy ianareo dia tsy maro akory ny rainareo fa izany no miteraka anareo ao amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara tanareo mipetraka amin'ny toeran'ny ray zany Paoly ho an'ireto Korintiana reto tsy vita ny tory izy fa nandritra ny 3 taona sy tapany izy niaraka tamin'ireto Korintiana reto ary na efa lasa ary izy dia mbola nanoratra ny Korintiana voalohany a dia ny Korintiana tsy hitantsika eo ampovoany eo a dia nanoratra ny Korintiana faharoa misy fifandraisana foana amin'ireo Korintiana reo izy zay ny atao hoe manao mpianatra fa tsy hoe manao évangélisation dia lasa avy eo Galatiana 4:7-10 ry zanako reto Galatiana reto zany dia lazainy Paoly hoe zanany satria izy nitory an'ireo ianareo izay ananako faharipiterahana indray amin'ny fiterahana mandra-pahazahoany Kristy endrika ao anatinareo izay nanatrika an'ilay hoe voninahitr'Andriamanitra dia mahita ny atao hoe manana voninahitr'Andriamanitra dia mitovy endrika amin'ny Kristy izay ny tena tanjom-piainantsika hitovy endrika amin'ny Kristy dia ahoana ozy izy Paoly tsy hoe zanako nareo efa niteraka anareo dia tsisy raraiko anareo tsony fa ozy izy hoe ianareo ananako faharipiterahana mbola marary mihitsy mandra-pahatonga anareo mitovy endrika amin'ny Kristy any hoe mbola zany miay anareo zany manabe anareo mandra-pahatonga anareo mitovy endrika amin'ny Kristy zanako foana nareo dia tezaiko foana nareo mandra-pahatonga anareo mitovy endrika amin'ny Kristy zany ny atao hoe manao mpianatra fa tsy hoe converti dia any tsy hitatsonina ny adresiny ary Timoty voalohany 1:2 Timoty koa dia zanako Paoly zanany ara-panany filazany azy i Paoly alantsika ny 1:1 Paoly mamanga ny Timoty tena zanako amin'ny finoana dia hitantsika eo fa tsy Paoly akory eny no nakonvertiany Timoty tsy Paoly nakonvertiany Timoty fa ny mamany sy ny bebeany fa i Paoly nefa dia zanako Paoly amin'ny finoana i Timoty satria izy no mitaiza sy nahabe azy mpianatra Paoly zany i Timoty Filemona 10:10 eny miangavy ianao ny amin'ny zanako izay naterako teto fatorako dia Onesimosy koa zany dia mpianatry Paoly nitory azy zay ny dikany hoe naterako teto Paoly nitory azy tamin'ny Paoly ny gadra fa avy eo Paoly mandefa anazy any amin'ny Filemona ny mpianatra ny tena fifaliana indrindra mahafaly indrindra dia ny mahita ny mpianatra ao ary io ny atao hoe valipiti tsy dio ny YouTube GCMB momba valipiti dia hitanareo any ny atao hoe mpianatra le hoe manorina trano dia ny sasany vato dia ny sasany mololo dia ny sasany ahitra dia ny sasany volamena ny sasany volafotsy resaka mpianatra ny resahany an'iny fa tsy hoe anamboatra trano any an-danitra ianao dia any ianao faly mahita ny anina 4 tsisy 4 zany eny aloha 4 any an-danitra fa tsy maninona zany fa ny mpianatra ao ny valipiti ianao Tesaloniana voalohany 2:7-20 sy 20 Tesaloniana voalohany 2:7 inona moa ny fanantenanay na fifalianay na satry-boninahitra reharehanay inona ny fanantenanay na fifalianay na satry-boninahitra rehanay mova tsy ianareo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviana ianareo mpianatra tao Tesalonika ianareo ny fifalianay ianareo ny fanantenanay ianareo ny satry-boninahitra rehefa miveriny Jesosy dia manana satry-boninahitra iza ny satry-boninahitra ny mpianatra le olona nataoko mpianatra moa zany fa tsy hoe mpianatra le olona nataoko mpianatra eny ianareo ny voninahitra isy fifalianay fifaliana zany ary vao mainka fifaliana zany rehefa aitsika tsara aitsika tsara ny Jaona 7:4 tsy manana fifaliana mihoatra zao dia ny andrenesako fa mandeha marina ny tsy zanaky Jaona nateraka Jaona io resahan'io fa mpianatra olona nataony Jaona ho mpianatra olona nitaizainy Jaona natao amin'ny tompo
ary ny fitorianao zany tsisy dikany mihitsy ny nandaninao nanaovanao évangélisation raha ohatra ka tsy mihamanahaka an' Jesosy Kristy ireo mpianatra ireo. Raha vo tsy mihanahaka an Kristy ireo mpianatra ireo dia reramaina ianao. Ohatra ny Filipianina anariny manomboka ery amin'ny 14 ataovy amin'ny tsy finononoana sy tsy fisalasalana ny zavatra rehetra. Anariny le mpianatra mba ho tsy manatsiny sady madio ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy azo kianina eo amin'ny firenena meloka sy maditra zay amirapiratanareo tahaka ny fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Mitana ny teny fiainana zany ny atao hoe mpianatra mba ho reharehako zany amin'ny andron'ny Kristy ka tsy niazakazaka foana na sasatra foana zay. Raha vo tsy ohatr'izay mitana ny teny fiainana ka menimenina foana isak'izay anao zavatra ary manatsiny maloto eo amin'izao tontolo izao ny mpianatra dia tsisy dikany ny ataon'le mpanao mpianatra. Tsisy dikany niazakazaka foana dia ny sasatra foana. Galatiana 4:1-10 vakitsika manomboka amin'ny 9-7 ankehitriny kosa tsika mamaky dia ao anaty contexte foana. Mahalala an'Andriamanitra ianareo. Teny izany taloha nareo mpanompo sampy zany nitory taminareo dia zao nareo mahalala an'Andriamanitra nefa tsy zany fa izy mahalala anareo. Ka nahoana no miverina indray amin'ny fanompona ny abidim-pianarana malemy sady tsisy dikany. Ny lalàna io andro volana sy taona ary fotoana ary taona ny tandremanareo fatratra manaja sabata sy ny ohatr' zany matahotra ny aminareo fa andreo dia sasatra foana taminareo. Tsisy dikany mihitsy ny nanaovako anareo mpianatra raha ohatra ianareo ka verina indray manaja lalàna. Elona zay miboly tandrina ny andro, tandrina volana, tandrina fotoana sy taona, sasatra foana.